Fagitsangana Kristi Sautau anapandesi Atulu chau nifamunzena Amunididi naifiti Ani andanita Yana wisawari Hallelujah Uavidayana Adayaman Eroinani Yonarana Funina Itasieni Anawisana Mifaresena Fagitsangana Kristi Sautau anapandesi Atulu chau nifamunzena Amunididi naifiti Ani andanita Yana wisawari Hallelujah Uavidayana Adayaman Eroinani Yonarana Ravulifu efenu hafalina Vahaiteso tenai tuku Fiadanampu mandesi akivina Luatuluni saipalumpuni Vete sure Sandrini mia sufitahina Turewa kalaza Nyanarani Ilai fiti Sitakachini saina Fitiavanai Bahuanai Nizanali Tetsimhanulalaini Hamutiayu Feluna injai Fete sure Ihirapi falina Kahambara Nifiti avani Nisandini Niasufitaina Turewa kalaza Nyanarani Pantakati sifenu hatsarana Laiwa vidai handrasanai Kumifali ilazilai tantara Ave Christi andaka uduri Vete sure nihirapi falina Kahamara nifiti avani Nisandrini mia sufitahina Turewa kalaza Nyana
silaza wa bikira kufai siana unifami jampu isarisa natumpo pamuti panavuta itarika enti Fafiti uduri hawamina natauna huai Jijai jifanai Jitukinai Faliau deso tungaye wamina javunifu misaucha ana fahele hibe Nifitanta nana vavu
Mamela ni helukai sana ka
havana malala, ry fiangonana malala, mivalona ny taona 2024, miditra ny taona vaovao 2024. Amin'ny anaran'ny fiangonana adventista amin'ny tandrony anandro fafito no iarabanantsika rehetra tratran'izao taona vaovao izao. Manana teny omenantsika Andriamanitra hiatrehana an'ity taona vaovao 2024 ity. Ndao vakitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo. Petera faharoa toko fahatelo dia vakitsika ny andininy fahasivy. Zao ny voalaza ny ten'Andriamanitra. Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataony sasany ho fahelany, fa maro-po aminareo izy, ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Ry havana malahy, matoa navelan'Andriamanitra na tratra ity taona 2024 ity isika, dia noho io teniny io, tsy mahela ny teny fikasana izy tsy akory, fa maro-po amintsika izy, dia manome tompo-taona ho antsika izy. Ny antony, mba tsy tia nisy ho very isika, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana itsika rehetra. Ry havana malahy, izao tolo izao sy izay rehetra ao aminy dia efa fantatsika ny zavatra iseho, ary efa voalaza ny ten'Andriamanitra izany, fa ho levina izao rehetra izao. Koa raha miatrika taona vaovao isika, dia miroso any amin'ny fiafarany ity tany izay misy antsika ity, dia ny fahasimbana, ny fahalevonana izany araka voalazan'ny ten'Andriamanitra. Kanefa manoloana izany indrindra dia manome teny ho antsika Andriamanitra amin'izao taona vaovao 2024 izao. Toizantsika ilay vaky teny Petera faharoa toko fahatelo, dia vakitsika indray ao amin'ny andininy 7:10. Zao voalazan'ny ten'Andriamanitra. Kanefa isika araka ny teny fikasana, manome teny fikasana ho antsika Andriamanitra. Inona le teny fikasana izay omen'Andriamanitra antsika amin'ity taona vaovao ity? Zao voalazany. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana. Ry havana malahy, ity taona vaovao ity anie dia ho taona izay tena iainana ao anatin'izany fanantenana araka ny teny fikasana, dia fanantenana ny amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Raha ho levina izao rehetra izao, dia hanana fanantenana ianao amin'ity taona vaovao ity. Fanantenana ny amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Fanantenana ny hiditra any amin'izany lanitra vaovao sy tany vaovao izany araka ny teny fikasan'i Jesosy Kristy. Ary ho tanteraka izany amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ireo lanitra, handray anao, handray tsika rehetra ho any aminy, ho any amin'izany lanitra vaovao sy tany vaovao izany. Hitay atsika rehetra ny Andriamanitra amin'izao taona vaovao izao, ary aoka izany fanantenana izany anie no amelombelona ny fiainan'ny tsirairay avy, fanantenana ny amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Ho tanteran'ny Tompo amintsika anie ny teny fikasany. Mirary ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy amin'ity taona vaovao 2024 ity. Hitay anao tokoa anie Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao tokoa anie Jehova ka hamindra fo aminao, ka maro-po aminao izy, ka tsy tia ny ho very ianao, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana. Anandratra ny tavany aminao tokoa anie Jehova, ka hanome anao fiadanana, hanome anao lay fiainana araka ny teny fikasana, dia hanome anao lay anjara ao amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izy.